Tokolasy tongovavy anterina ny arabo mba ampirarintso antsika mianakavy izay manaraka ny miara-manonja amin'izao soma izao mamaraparana ny herinandro farany herinandro izay tena gotraka tokoa raha ny eto Antananarivo aloha izany fa ny voalohany teny dia ny fisaorantsika an'ilay nahary satria dia izy no ahafahantsika miaona sy miresaka amin'ny alalan'ny miara-manonja amin'ny fahitalavitra tahaka izao. Eo ihany koa manareo izay manaraka amin'ny alalan'ny Facebook sy ny YouTube ka ho antsika rehetra ny rehetrarehetra na ny eto Antananarivo na ny manodidina na ny any amin'ny faritra na ny any ampitan'ny ranomasina ananterana ny arabo mba ampirarintso izany. Ny misehatra eto amin'izao fotoan'izao dia tsy iza moa zany fa ny député Bogosy, député polyvalent, député tsy intsony izay ilazana azy fa député Totosoa no tianambara amin'izay tiako Madagasikara mafana fo ary tena atao hoe manao ny ainy tsy ho zavatra mihitsy amin'ny raharaham-pirenena ary mampantany tsy misy fepetra ny candidat Tojo Ravalomanana larana faefatra izay faninana amin'ny izany hoe fifidianana ben'ny tanàna eto Antananarivo renivohitra any. Faly miarabanao député Tojosoa Andriamampandry, inona ny vaovao ary? Faly miarabanao rina ary faly ihany koa mahita ary mitawatafa mivaoaka malagasy rehetra amin'izao fotoan'izao na eto an-toerana na avy any ivelany ary salamika mahazatra moa zany dia tsy misy atao ny firarintsoa ho antsika rehetra amin'izao zoma fa amin'ny 20 novambra izao manomvoaka malagasy rehetrarehetra ary ho antsika moa dia tantely amam-bahona ny fiainana dia misy midopo aoriana ny fianakaviantsika amin'izao na namantsika dia mankahery andreny namana ampiaramonina havan'ireny raha misy zany amin'izao fotoan'izao ary noho izany koa dia raha misy koa fahasoavana mirotsaka amintsika dia faliko ny tenako miara-paly amin'ny vahoaka malagasy rehetra zay misy an'izay fahasoavan'izay raha misy zany ianareo androany manana tsengeritaona ny anniversaire androany 20 novambra dia miarahaba anareo manokana ary anisan'izany rina ny anabaviko dia anniversaire androany dia miarahaba azy manokana androany mirary soa azy ary fidanan'ny tompany ho anazy mandrakariva sy ny ankonany amin'izao tsengeritaona naterahany izao. Manaraka izany ihany koa raha misy ny tsy fahasalamana ny mpiaramonina amintsika ny mpiray-tanindrazana dia mitoram-bavaka n'izy ireny mba ho salama tsara na any tokantrano izy ireo na ihany koa zany any amin'ireny toeram-pitsaboana rehetra ireny. Koa dia anio moa zany ao anatina propagande mihitsy isika rina dia ny voalohany angamba dia tahaka ny mahazatra dia tonga dia mba fitiantsika fohy ny zava-misy nandritra izay herinandro tamin'ny herinandro tamin'ity herinandro ity zany ny zava-misy teny Ambohimanarina dia miangavy ny teknisianina mba dia efa fohy izay mba ahafahantsika mamitana ny zavatra rehetra na ny foto-drafitr'asa vita io ny asa sosialy vita ihany koa ny porte-à-porte izay natao niarahana tamin'ny ny candidat sy ireo mpanotrena io moa zany dia efa hitantsika zao io dia amin'ny fokotany Ambomitsindro sy Atsararay irina sy fokotany isan'ny be olona eny Ambohimanarina lalana tsisy mpijery anjaran'ny commune de Antananarivo anjaran'ny ben'ny tanàna no anao an'izay mirefy eo amin'ny 300 mm mahery efa ataontsika beton izy io ary tsy manisy mijery mihitsy zany Atsararay sy Ambomitsindro zany lalana mampitohy amin'ireo fokotany roa zany ireo dia hitantsika fa efa nandeha ny asa efa 12 andro zay rehefa amin'ny herinandro raha sitrapon'Andriamanitra dia ho vita soma tsara izany lalana izay nangatahany vahoaka nampikaikaiky ny vahoaka nandritra ny taona maro zany ary efa namitoky moa aho tamin'ny propagandy efa tena nisy fotaka zany revo apotaka naloto tsy sanina dia efa nataoko vondro maika zany fa ny tena hoe rehefa lany soma tsara dia ho tanterahantsika zany ary vita efa maty vo vita zany izy ary niara-sala tamin'ny vahoaka mihitsy zany ny tenako niaraka tamin'ireo candidat mpanolotsaina sy ny mpiara-miasa rehetra zany dia niara-sala ao anatin'izay hitantsika moa zany manangatana zany zany zao filohan'ny fokotany teo aloha teny Gambodia dia hitantsika fa maka temitsika daholo ny olona anisan'ny tena orange zany dia efa manao amintsika daholo zao ny mpitaritra olona rehetra fanjakana io tena mpitarika mihitsy
i Andriamatoa Rivo reo anirandreo kosa sao de anisany zay midika hoe tsy mialondrafo ny tim ary fantatry ny olona fa manakaiky vahoakantsika miasa ho an'ny vahoakantsika zany manao kasikety menamena zany koa zao monsieur Riva zany tena hoe TGV iringiriny mihitsy fa de io koa izy hitantsika miaraka amitsika eo tonga de miaraka amin'ny akanjo tojo ravalomanana izy hitatsika mihitsy zany fa hitatsika mihitsy am'izao zany rena fa risy lahatra ny olona ary leo amin'ny fampatana pokaty atao amin'ny vahoaka malagasy indrindra fa vahoakana Tananarivo mila fanovana mila fanantenana ny vahoaka ao anatin'izay manarak'izay koa zany ny teknisiana dia misy ihany koa zao asa sosialy zay nataontsika teny Andraharo zay ho alefan'ny teknisiana io ngamba izy fa lalana tena tiano mbola Ambodivohikely ty io zao tetezana nangatahany olona koa io dia nataontsika beton zany dia hitatsika efa mandeha tsara ny asa dia vita am'ty herinandro ty io lalana io zany hitatsika zany dia miaraka am'ireo vahoaka ny tena zany ary fany olona eo anatrehan'izay alefatsika manako ngamba lalana any Andraharo amaranatsika ny fotodrafitrasa zay misy atetezanao faly zay lava de lava de lava de lava misy 2 kilometra zany tetezana zany ijerentsika am'izao tena tsisy alehan'ny olona na ny mpianatra io de menjera mitsingitana reo zokilona reo vehivavy de folaka ny tongony misy tapaka rina de efa natao antso ho any Andriamatoa be ny tanàna na ministera fa de tsisy mpijery fa de mandrefarana fotsiny natao isa taona fa de tsisy niketika io zao dia eo amin'ny afaka folo andro koa de vita somatsara zany tetezana 2 kilometra atao iaby atao zany eo Andraharo manomboka eo amin'ny FGM zany dia mahitsy de hitatsika de mivoaka eny amin'ny arabe iny zany mivoaka eny akaikina kasina zany no mivoaka zany eny amin'ny fisoana ranona kokoa no mivoaka zany hitatsika am'izao fa dia miasa ho an'ny vahoaka ny solombavam-bahoaka miasa ho an'ny vahoaka ny mpiara-miasa rehetra zany ao anatin'izay ary izy ty tsy vitany hoahoahoa hoe zay mavita zay zao hoe tsika efa nanomboka ny asa hatram'izay ka hatram'izao ary mbola amafisitsika zany amin'ny alalan'ny asa zany fampandrosoana anatananarivo zany zany fampandrosoana ny Madagasikara zany ao anatin'izay zay matiko Madagasikara dia zay zany amin'ny akabeany reo asa sosialy sy fotodrafitrasa vita zany rina nandritra ty herinandro ty sy tamin'ny herinandro teo zany amin'ny akabe fahalalantsika ny député Toto Andriamampandry moa tsy vaovao amintsika zany hoe resaka asa sosialy zany reny nisy atoy ary mbola amitoy tsy hoe vao zao izy nanao an'io fa efa nandritra fotoana maro efa andro vitsivitsy zany nandeana ny propagandy ampantanina ny candidat Tojo Ravalomanana député Toto Andriamampandry ny olona zany zay miteny de hoe lasy io hoe tena lasy io ahoana ny fahitanao azy ateto indrindrandrindra ho an'ny Ambohimanarina 6e arrondissement zay anisany be mpifidy eto Antananarivo io moa zany dia tenena amitsika hoe tsy azo atao ny mirehary zay aloha salamy sasany tsika fa mila miasa tsika mila mandray andraikitra tsika mila mandeha mifiditsika mandajabato satria ty fifidianany ty de averina ihany fa farany ty anovana ny fiainatsika sy ny fiainana Antananarivo sy fiainan'ny Madagasikara satria fampandrosoana ifotony ary hoe fifidianana ifotony ity fifidianana gabeny tanany ty ho an'Antananarivo renivohitra manokana zay nalany tenako ty Antananarivo renivohitra dia eto zany dia miteny hoe reny ny sationan'ny zavampita nataon'ny tenina eny nefa asana be ny tanàna zany asana mpantanteraka zany fa za zany miteny atsika fa Andriamatoa Tojo Ravalomanana no be ny tanàna eo zay namatsika akaiky miray atoko atsika vo maika mihoatra avo folo eny avo zato eny ny fampandrosoana any Ambohimanarina sy Antananarivo renivohitra azo antoko zay ary samyfanamby ny vahoaka malagasy aho ny tenako solombavam-bahoaka Madagasikara Tojo Andriamampandry mbola tsy namitaka anareo aho ary tsy za mihitsy ny hoe ame olitrakondro ho an'ny vahoaka Antananarivo teto ny teraka teto ny monina teto ny lehibe teto ny mianatra fantatro tsara zany Antananarivo renivohitra zany salamy sasany
zay miseho azo kandida hoe zay zanaka Antananarivo nefa tsy avy eto akory ianao e. Ao anatin'izany za moa anazy zany fa aza hoe tsika samy avy eto ny olona avy eto Antananarivo mahalala ny maranana Antananarivo, mahalala ny filana Antananarivo, mahay ny miresaka mivoaka Antananarivo zany ao anatin'izay. Ka io ny kandida io Tsotra Ravalomanana zay mahalala ny marana antsika izy ary manana programa anasa be da be izy anatsarana ny voaka Antananarivo. Efa hitantsika ngamba ny fleurs zay zaraina isa tokantrano eny amin'ny tsena maro isan-karazany reny zany ny famotinana zay programa anasan'izay arina fa ny tiako asongadina ao anatin'izay programa ny ben'ny tanàna zay de hoe fanovana ary fanatsarana Antananarivo ohatra zao amin'ny resaka foto-drafitrasa. Io zany de tena hoe mampikaikaiky ny olona mihitsy io, tsy ampy ny tsena, lalakely, potika, be da be zany lalana tsy tsy vita ny fako, savovona takan'inona tsy afaka am'izao fotoana zao. Io ihany koa zany zay hoe manana didy tsy andraikitra zany betana Antananarivo zany amin'ny fanampiana ny olona amin'ny fahamaizina amin'ny jiro, mena anatina fahamazinana ny rano tompona ndraikitra ianao ben'ny tanàna Antananarivo zany mpanatanteraka ianao de tapahana mihitsy zany ao anatin'izy manana projet tetika asa maro be ahafahantsika mampilamina antsika voaka eto Antananarivo Andriamatoa ben'ny tanàna Totso Ravalomanana. Io embouteillage zay mampikaikaiky atsika io tena eto Antananarivo no anisan'ny tena hoe be embouteillage io maneran-tany. Efa misy zany hoe projet grand tanà zany anavaozana Antananarivo rehefa hoe zany ben'ny tanàna Totso Ravalomanana zao. Hitaritsika ny tanàna be da be lalana azo atao ao anatin'izay salamy reny any ivelany reny nge misy ny lalana atao eny ambony eny azo atao nge zany reny be da be ny budget ao anatin'ny commune io ary be da be ny mpiara-miombinatoka zay anoana sy amatsy vola ny ty commune ben'ny Antananarivo ty rehefa tonga eo zany Totso Ravalomanana azo antoka ary hitatsika ngamba fa am'izao fotoana zao nandritry izy hoe voa candidat ambassadeur firy efa niona taminy miantso azy misy an'ireo reo avane Dilambato misy firy manatona azy miantso azy zany no midika fa olona ilaina izy ary olona mahavita izy ary atokisan'ny mpiara-miombinatoka zany Totso Ravalomanana zany. Ny tombony ny azy koa dia tanora izy tomaty izy ary tena mavitrika izy hiasa ho an'ny vahoaka malagasy zay monina eto Antananarivo. Ka zay zany tiantsika tenenina ao anatin'izay hoe raha tiantsika zany hoe fanovana ny fanantenana ho Antananarivo zay, raha tiantsika zany hoe anoizana ny tolona zay ny matimatisy atsika hatramin'izay de io Totso Ravalomanana zay tena zanaky dada ao anatin'izy fa tsy piraty io. Misy ny sasany hoe aiza misy candidat nge am'izao za moa tsy te hanonana ny anarany zay nge teo ihany zay nge tao ihany fa de manao porte à porte ianao ianao efa olona vitsy de vitsy efa vidina vola le olona anakana tsara le olona nge ny vola fikosinao reny de hoe zay nge zanaky dada ihany de mihina mametaka olona zany mezan'ny olona fotsiny nge ao anatin'izy fa mihina raha mijoro manina raha mijoro amin'ny maizy anao mamaky personnalité anao hoe za candidat zany no izy de varotanao ny tetika asanao sy maizy anao fa tsy misandoka ianao ho zanaky dada ao anatin'izy de mangataka ianao ka débat hita fasafasy amin'ny candidat ny candidat Totso Ravalomanana ny tenako de isan'ny mitenana zany azalany andro am'izany ianao fa aloha manakaiky vahoaka aloha miresaka am'ireo mpiara-miombinatoka maro asoana Antananarivo fa raha misy anao te anao débat ny candidat za sombavoaka Totso de Mampandry de vony ifanandrana aminareo zay mitady débat na fasafasy zany ao anatin'izy fa ny candidat i Totso Ravalomanana de zany isa misakana hoe aleo tsika miasa ihany manakaiky vahoaka tsy lany fotoana am'izany hoahoasiny balaro zany efa tsy fotoana an'izany tsony zao fa fotoana miasa fotoana itadiavana mpiara-miombinatoka anasoana Antananarivo renivohitra. Ka raha misy nareo miantso misy candidat ray moa zay miseho azy hoe avy antso za de voniny no fasafasy am'izany olona zany
dia tsy alaintsika daholo ny radio rehetrarehetra ny teny rehetrarehetra anaovantsika fasafatsy ary hitatsika eo ny marina rehetrarehetra dia apotratsika hoe iza ny titelina mpanohatra, iza ny namadika ny tolona, ary iza no mitsara velatsika zany ary iza no pikaramanady misy pikaramanady politika hatramin'izao zany zay zavena vahoaka zay rina ary zay ny tena hoe tiana zavena amin'ny vahoaka zany am'izao hoe rehefa irotsaka ianao dia mazava be efa nazavaiko zay tamin'za farany teto fa ho amafisiketo hoe tsy maintsy misy natao hoe rafitra politika zay maha-iza le atokanao tsy maintsy manana bazy ianao zay ianao vao tokony hitetateta ilatsaka zany ao anatin' izao nge tsy manana bazy e rehetra atao renivohitra no jerena satria tia renivohatry Madagasikara saripady be eto ary fito ny candidat roa am'reo inge no tena atao hoe manana bazy e de ny time zany de ny iromara ny faharoa anatin'le izy sisan'izay dia tsangan'olona fotsiny aporisiana pikaramanady politika daholo reo ao anatin'zay reo ny tena manana bazy ka ianao tsy ho lany zany mihitsy raha tsy misy bazy sy rafitra nipetraka zany tao anatin'izay tsisy mirakily zany amresaka politika ary zay zany no tiana zavaina amitsika hoe ny candidat ho atsika bazy ho atsika olona vahoakana Tananarivo e tsisy lany zany raha tsy efa mipetraka efa ela ny rafitra sy ny bazy zay anano anatin'le izy jerenge zao ny time manana bazy izy foko time comme time ny disitime latsaky izy manerana ny Madagasikara na fifidianana filoham-pirenena io na solombavamboaka io na mpampanolotsaina io na be ny tanàna io ary voaporofo teo zao teto tany renivohitra misy 6 arrondissement eto fa dia lany daholy ny candidat sy narosaky ny time ao anatin'le izy ary nahazo vato be indrindra daholy ary naresy iromara daholy nge naresy iromara daholy nge na premier arrondissement na ny deuxième na ny troisième tao amin'ny troisième nge tsy lany ny candidat ny iromara ny 45 ny 6 moa de efa vomaika hitatsika reny ka inona zany no atahoratsika zany ao anatin'le izy ka zay zany zay menomenona any zay hitabataba any aleo izy hitabataba fa ny tsika de manakaiky vahoaka hatranytsika manasoa vahoakatsika mampiseho ny tetika asantsika zany tsika ao anatin'izay rehetra ka ho an'ny vahoaka aza be dabe sika no miteny hoe efa lany nge toja raha valomana raha oarina amin'ny fifidianana farany aza mionona amizay tsika efa tsy kely ratsy reo ny mpanao ratsy be ny alabatsy zao zay eritreretina zao am'izao hoe misy ny menasy isan-karazana zao zay ataon'ny candidat mpanjakana zay tena mitonona mihitsy candidat mpanjakana ny fanampiana ataon'ny mpambatsy voaresam-pirenena ry sy ny FID misy 250 000 ariary de raha manarina anisan'izay mihitsy azona raha onana hitatsika izy eny ame manarina manerana tamy hoe vohatra mihitsy rehefa tsy mandeha mandaren'le candidat ry de tsy mena an'izy de hoe rehefa mivoaka io de tsy mena an'io de apitorina zay zany leona nga vola posinareo hoe ka manao atsao zany eto ho an'ny rafitra rehetra ambaratonga rehetra misy fisandohana koa mantsy misy ny fitoriana zay ho apetraka volan'ny mpamatsy volam-pamatsy vola de lazay fa volan'le candidat le izy de menasina zany le olona hoe rehefa tonga ny gabomanara le candidat mpanjakana na ny amin'ny arrondissement hafa de raha onana zany le olona hoe rehefa tsy manaraka anay nareo de tsy mahazo an'io 250 000 ariary io tsy mahazo tosika efa mino sy varitsenjo de misy matahotra le olona zany asa matahotra nareo e tsisy lala zay vato arotsakareo ao ary tandreo fa anaty lana de zay tratra de migadra zay manotokodina ny vato ary zay mangalabato zany ao anatin'izy misy lalàna mihitsy zany ao anatin'izay izany nge ny tokony ediva nyreto candidat hafa raha tena hoe milaza ho mpanohatra ianareo e efa reo tsy miteny tokony le zavatra tsy mety ratsy ataon'ny candidat zay mihevitra azy candidat grampanjakana no enjehany fa le candidat ny time mandray no enjehany lasa mpanohatra manohatra an'le mpanohatra ndray zany ianao am'izao fotoana zao zay natao hoe aza mampime fa pikaramanady ianao zay miteny io ao anatin'izay zany le candidat zay mba miteny an'izay ka ito zany dia mampahiratra ny maso mivoaka Antananarivo sy mivoaka malagasy rehetra aza manaiky ambaka aina tsontsika efa be zao fantrany sy zao fijaliana mahazo ny vahoaka zao efa be tabe jerevo ny fiainatsika jerevo fotsiny na tsy raha zavatsiny hoe jiry sorantsika zo foto zany tena hoe mijaly amy rano amy jio
asan'ny fanjakana ange zany, asan'ny tompona ndraiky zany, asan'ny mpanatanteraka zany. Jereo ny vidim-piainana zay tena lafo am'izao fotoana zao miakatra. Ary tsy maintsy mbola hiakatra. Maro mbola hiakatra fa efa mividy. Zao de hiakatra zao io solika io. Jereo na le ino ty izy le mivola le yamone an'zay lasa 0,5% no nampitomboana an'izay le izy. Zany fe de rariny. Le resaka yamone mobile. Zany fe de rariny nefa vahoaka firy no mba miaina amin'io, mba misitaka amin'io, mba manao an'io daholo zany ny olona ao anatin'le izy. Ary ilay mivoaka le izy de le hapa de ampitomboana am'zay, de ampitomboana zany le hapa ao anatin'izay. De vahoaka ihany no Tsy rariny zany ary io lalàna zay apetraka io de za manokana dia mitsipaka amin'io. Asombavam-bahoaka ny aty amin'ny fanoana dia mitsipaka an'izany zany fa tsy mety io. Ampitomboana daholo indray zao kakazana eto zao ao anatina teti-bola kapanjakana. Tena hoe vao maika zany mampahantra an'le vahoaka. Izao fitondrana zao. Izany tokony divan'ny candidat fa tsy lany andro hoe amoaka secret izao hoe tena hatram'izay tsy hita zay navoakanao. Rehefa tratran'ny maray anao fa mpikaramana ara-politika de io anao dia tezitra de mitsifatsifana ao anatin'izay. Moramora mba zavatra be da be zay. Ny tiako amarana zao titentsika zao rina tez zao ny mpanohatra, ny atao hoe telina mpanohatra dia zay mijoro ara-dalàna zay mpanohatra zay. Ny tima ihany tsy anatin'ny firaisan-kina no nandive fa taratasy ara-dalàna hatreto ary jereo fa ny tima foana no mikritika. Tsy anatina firaisan-kina no miteny tsy mety eto amin'ny tany sy ny fihinana ary mijoro foana ary miteny foana amin'ny alalan'ny atao sy ny asa amina mpanohatra azy. Fa misy laza mpanohatra ange teo jerevitsika zao tamin'ireny solombavam-bahoaka reny ny firaisan-kina zany tena nijoro mpanohatra fa nisy natao hoe collectif ange teo na andratsaka ange zareo ty atao Antananarivo fa aiza nitsipona kotrika zany collectif zany raha isan-jato roa isan-jato no azony ty atao Antananarivo renivohitra nefa misy atoko politika efatra sa dimy anatin'izany collectif zany. Ale candidat anankiray am'izao de anatina collectif efatra anao teo mitambatra dimy raha isan-jato no azonao roa isan-jato vao maika fa ianao rery no anao anatin'izay. Zay tena ataoko hoe mila mandinika aloha, mila mamakafaka vao miteny sy manao zavatra fa lasa miteniteny foana ao anatin'le izy. Ny zao ny fahavalo-pirenena zao de tokony hoe miopana any am'le hoe iza mampahantra an'ity vahoaka malagasy ty sy vahoakana Antananarivo ty. Zay ny tokony tenenina sy kritikena. Raha tena tia tanindrazana marina ianao de hoe inona zany ny zavatra tsy mety tokony tsy atao tsony de inona ny zavatra tsara tokony harenina de inona ny programa nasanao ao anatin'izay. Fa tsy faly ianao anenjika indray ianao hoe ty manao an'izao za ty tsy nanao an'izao de fanadiovantena indray zany no ataonao. Lasa fanadiovantena sisa zany le atao ao anatin'le izy. Eto zany dia misarika ny sain'ny vahoaka malagasy sy vahoaka Antananarivo hoe raha tiantsika zany fanovana sy ny fanatenana zany dia io fidio ben'ny tanàna itojo Ravalomanana miaraka am'ireo mpanolotsaina 80 kamenada zay miaraka aminy. Tsy anenenantsika zany. Manana ny programa nasa matipaika zany ary ho atao tena hoe commune tsara tatana zany Antananarivo renivohitra zany. Lavitry ny kolikoly zany Antananarivo renivohitra zany. Ho alamina daholo io na ny tsena io na ny foto-drafitr'asa io na n'inona io zany aza matahotra reo mpanao taxi fa misy programa nasa tsara ho anareo nareo taxi moto ilamina daholo nareo mpivarotra efa misy zany tsena zay natokana ho anareo tsara ao anatin'le tena hoe le safidinareo no atsaraina zany rehetrarehetra zany. Ny etso io ny etrana zay atao eto Antananarivo io tsy zakany tsena tsony io amboaritsika io amboarina zany ben'ny tanàna sy ny mpanolotsaina zany. Fa tena nareo député eto koa ny solombavam-bahoaka de miaraka ana ben'ny tanàna ny solombavam-bahoaka sy voafidy teto Antananarivo ho ampinay izy rehefa misy fiara-miasa matotra mipetraka eo am'izany candidat ben'ny tanàna sy ny mpanolotsaina sy ny solombavam-bahoaka zany am'izao fotoana zao. Koa dia mampahiratra ny saitsika rina zany sy ny vahoaka hoe aza hoso tokotsika
amin'ny teny sy maro isan-karazany sy ny fanenjena zay anenjika aloha hanenjika antsika any fa de ho pory fotsika fa itsika no amadika amin'ny pipetsy ny candidat tojo Ravalomanana sy ireo mpanolotsaina no efa nitarika ny tolona hatramin'izay ary mbola tsy nivadika ny tolona ary mbola mijoro anafaka ny voaka amin'izao ziogany fantrana sy izao ziogany zao tena hoe fahamensinana izao. Marina zany. Io moa tsy maintsy atao foana ny fanetanana sy ny famerimberenana zany satria ao anatina propagandatsika fa Ambohimanarina député Totsoandry Mampandry atao hoe lakle rehefa misy ny fifidianana de anisan'ny lakle zany ny Ambohimanarina sy ny 6e arrondissement maro tatsah koa ao aminareo ao maro karazan'olona nosy be zay volia zao tena hoe any Tambary sy ny sisa ahoana ny fipetrak'izay hoe mahalakile ny fifidianana nareo zay indrindra amin'ity fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina ity. Ia, i Ambohimanarina moa zany de manana kolotsaina hafa mihitsy zany araka kabarona zany de zay mihitsy raha mbola ao zany zany hoe fihavanana sy ny fifanampiana raha misy mahazo ny ao avaratra de tonga ny miany atsimo mihazakazaka raha sendra may zany tranony ao ambadika na misy tsy fahasalamana de efa mbola eo le fifanampiana ary raha misy vonikava mahatratra de mbola mena am'zay zany Ambohimanarina zany raha misy ianao fahoriana zany zay tena mampiavaka any Ambohimanarina sy ateroky iny dia misy le atao hoe fitsapahana maraina amin'ny 5 maraina ka hatramin'ny 9 maraina dia iny ny vahoaka zany zay mirohatra mamaka hery ny fianakaviana zay miaraka amin'ireo mpikabary zay tena isorana manokana zay amin'ny fiara-miasa miaraka amiko solombavam-bahoaka zany ao anatin'izay ary tena mampiavaka ihany koa any Ambohimanarina dia mamarina ny teninao sady ambony vohatra izy misy afokotany ambony vohatra de misy afokotany ambanivohitra zay tena mbola ambony ary mamelona ny voaka eto faritany Antananarivo mihitsy iny laniera sy ny karazany sy ny dita sy ny kakaza iny zany dia tena hoe tambary mamokatra vary ary valopolo sy zato ny olona zany dia mamboly vary daholo eny Ambohimanarina ary zany hoe tena anisany mbola hoe apahan'ny vahoaka zany de mbola tena hoe ny apahan'ny mihoatra dia mamboly vary daholo ary misy tena hoe velona am'zay fotsiny hoe tena hoe mamboly sy kabiopy misy koa dia fanampiny ny activité zany le gamamboly ao anatin'izay satria hainareo ihany fa ny fiainana sarotra raha mpivarotra tsy izy de sady gamamboly ihany izy na chauffeur taxi de sady gamamboly izy ao anatin'izay za roa mbola mamboly ao anatin'izay ny tiana tenenao anatin'izay zany dia misy olona maro eny ary tena nisany be mpifidy zany ny eny Ambohimanarina ary mavitrika ao anatin'izay ary nisan'ny olona tena hoe sahirana ihany koa ny vahoaka eny tsy mba nijereny zao fitondrana zao anisan'izany tiako amin'io ben'ny Antananarivo ity zany zay tena hoe tsy nanao zavatra mihitsy tsy nametraka zavatra teto Antananarivo renivohitra indrindra moa fa teny Ambohimanarina dia anisany tena hoe mikolay zany am'izay zavatra na io tambary io ny fidiran'ny rano sy fivoahan'ny rano zay mba ataoko hoe tena kisombavoaka indray no mijoboka miaraka amin'ny tatsary manala tsikafina manao ny kanalina maro isan-karazany nefa asan'ny ministera zany asan'ny komily ben'ny Antananarivo no manao an'izay anisan'ny be tanora ihany koa zay hoe tena hoe ho ampity fanatanjahantena zany dia tena hoe be tanora ary eto zany dia ny ben'ny tanànatsika zay candidat tokoa Ravalomanana de efa nametoky ary efa nanampy fa hoe ho ampiana manokana mihitsy ny tanora zany rehefa lany soma tsara io izy na ny mpanao rugby io na mpanao foot io na ny basket io na ny volley io na tsipy kanety be io zany io dia ho ampiny tsara mihitsy zany ary amin'ny fitaovana maro izy ho atsika eny Ambohimanarina sy eto Antananarivo renivohitra zany izany tojo Ravalomanana zany ary efa resaka mpiara-minombonantika izy zao anaovana terrain satria zany tena angatahany tanora tsy ampy zany ny terrain eto Antananarivo renivohitra indrindra fa eny Ambohimanarina iny dia vavoniny zany candidat zany amaty atsika anome atsika an'izay rehetra ohatra zay koa reo fikambanana maro na association zany io fikambanana vehivavy ny mpanao asa tanana ny lehilahy zay mahay resaka maçon sy ny plomberie sy ny karazany dia izy zany famorana ny asa zay ho atao ary misy zany reo fanampiana maro isan-karazany ahafahana mitrandraka ny asa zay anana ny tsiraray avy zany
ao anatin'izay isan'izay nitatsako zany zay tena hoe ampina manokana mihitsy amin'ny resaka masomboly zesika zany dia ny candidat Tondrana Valamana rehefa eo amin'izay toerana mapentana Antananarivo renivohitra zany dia jery manokana zay ny tatsara zay ny mpamboly zay ny tanora ny zokiolona ary ny vehivavy dia misitraka manokana zay zany hoe ho asiana tena hoe fampandrosoana mihitsy eny Ambohimanarina zany rehefa tonga eo zany bentana Antananarivo zay satria tsy mendrika amin'ny maha Antananarivo renivohitra azy amin'ny renivohitra Madagasikara azy ny Antananarivo renivohitra ao anatin'izay misy sary kely ngamba ato ny teknisianina narina mba satoina ny portaporta zay nataony reo rafitra zany bazy ao anatin'izay io moa zany anisan'ny QG zay any Ambohimanarina dia rehefa tsika malakilaky dia hitatsika zany fa dia tena hoe reny miasa ny mpanao hita portaporta isan'andro maraina atoandro nefa dia io zany dia mitenako moa zany dia saika mifoko tandraiky amin'ny telopolo dia isan'andro hitatsika amin'izao fa dia ampitiavana nanaovana an'izao rina tsisy andaina vola ohatry ny sasany fa tena fitiavana fandavan-tena dia hitatsika amin'izao zany fa dia mitety ny tsena mitety couloir maro be dia mizara ny vinanasana zany candidat zany zany ny reo base zany ary misy tena manao volontaire daholo zany reny tena hoe ampitiavana nanaovan'ny olona zay dia hitatsika fa ao daholo na mpanao rugby io na mpanao foot io na ny mpivarotra io na inona zany na reo mpianakaviana moa zany tena isany maro zay tena isaona moa zany ny tanora sy nyreo mpianakaviana betsaka zany dia efa misy zoky olona koa dia hitatsika zany fa tena hoe mahafinaritra ny fiarahana ary ao anatin'ny ambiansa nanaovana an'izay satria tena hoe tsy mitsara mihitsy zany reo base zany dia mizara an'izay sy manindresy lahatra sy mampafantatra zany hoe Tonjo Ravalomana an'izay ao anatin'izay rehetra izay dia hitatsika amin'izao miaraka amin'ny tampanontsaina dia hitatsika daholo na ny jeune team na ny femme team na mpanontsaina ny tanàna zany dia efa ao daholo somary alefatsika malakilaky ny ambiansa dia hitatsika amin'izao zany zany ambiansa rehetra izay zany ao anatin'ireny rehetra ireny mandray tsara ny olona le olona tsy diana mandray tsara daholo zany ny olona amin'ny akapobeany ririna ary zay no ataoko atsika hoe entanina daholo ny olona mba ho ataontsika maximum zany mba tonga daholo tsika mifidy ary tsy zany hoe mifidy tsika fa ho ateventsika tamin'ny solombavambahoaka zay indrindra hoe ao ivelany vavahaditsika ao anatin'ny vavahady samy miandro daholo indrindra fa amin'io fifidianana io mba manokana fotoana ray andro mihitsy zany tsika mba mitena hoe miampona manara-maso mijery ny boky maro isan-karazany fa tsy maintsy misy ny mikimaka zay ataondrano noho ny fatahorana dia eto zany tsika dia mampitandrana fa dia tsy misaomitsika zay mitandrentsika dia efa misy tontolo marika mena zany ny mpikambana rehetra mena ny olona rehetra zany ao anatin'izay rehetra zay mbola hoavy moa ny fanentanana anaovantsika an'izay fa aza atao tsony ny olo hoe mifiditsika dia lasa mody fa fiainatsika ty fiainany Antananarivo tsy fiainan'ny taranakitsika ty ary tena hoe miatraka amintsika mivantana fa rehefa mifiditsika zany dia tena miandry eo ivelany na ivelany vavahady io na ao anatin'ny vavahady dia manara-maso ny olona rehetritsika indrindra eo amin'le aboky lazay efa tsy eo ny anaratsika fa tsy amiaratsika io fa zotsika no mifidy zotsika ny madika mipejy satria ny vato ray dia vidina vidin-dafo satria afaka 5 taona indray vao misy dia iandry 5 taona tsika tsy marina tena ho faty eto daholo tsika menakavy raha mbola iandry rehefa betsaka ny maty rehefa betsaka ny lasa dia betsaka mihitsy zany lasa tsy mahazaka an'le izy ahoana ny rapitso député Totso mila mafisina antsela fanentanana amin'le ao an-tamena be atsika any amin'ny 6e sy ny rehetrarehetra ya rapitso moa zany dia fantatsika fa andro lehibe rapitso zay ho avy ny candidatsika Tonjo Ravalomana dia hitatsika io ngamany amin'ny sabotsy fahatelo amby 20 novambra eo Korondrano izy io tany Menabe zany hoe eo Akazomanga misy kara katolika eo dia olokelo eo misy tany malalaka be zany io zay hiaraka amin'ny Tonjo Ravalomana sy ny solombavambahoaka Madagasikara laha ny tita Antananarivo sy miaraka amin'ireo tampanontsaina amrora zany efa manomboka zany hoe mila tonga alohan'ny amroa zany tsika dia isy artista fanta-daza zany ao ry Amija io ry Kokara Joanna Mad Max zany sy ny hafa zay ho avy
anafana zany lanonana zay zay amin'ny hafaliana ho atsika zany ao anatin'izay ka dia manetina atsika zany mba ho tonga ao anatin'izay rehetra zay efa misy moa zany ny fanentanana maro isan-karazany fa dia eo zany tsika dia hitany koa zany ny akabariny zany kandida zany hiaraka amitsika eny anatintsika vahoaka eny izy eo koa zay solombavam-boaka zany zay anamafy izany fahatokavana zany asehontsika fa dia mirahina trano tsika ireo zany tsika ao anatin'izay ary ho ataontsika mitoratsofo zany tanymena zay rina zany ao anatin'izay mena midorehatra ny ao an-tamymena be mena midorehatra ary dia mba hoentsika zany manao mena daholo tsika ao anatin'izay zany na fotsifotsy ao anatin'izay rehetra zay ary eto zany tsika dia tena hoe farafaratenana ao aty ho an'ny vahoaka tetika malagasy mariny tsika tetantanarivo sy ny vahoaka malagasy etra nanatenitsika hoe ny président Marc Ravalomanana efa narehefatsika eo fa so zany lasa vomaika double Ravalomanana le izy ny zanany naterany io tojo Ravalomanana zany hoe miaraka eo izy ao anatin'izay ary tsy napozina zareo mihitsy hoe hoe misy tojo Ravalomanana tany hoany ary tsy napozina ao anatin'izay dia io izy io zay anova ny fitantanana Anatananarivo anatsara ny fitantanana Antananarivo anatsara izany Antananarivo zany zay ampiadana ny voakana Antananarivo ka raha tiatsika amitratra Antananarivo raha tiatsika hiadana isika eto Antananarivo raha tsika iaina ao anatin'ny tena hoe ao anatin'izany hoe tany finaritra feno fahasambarana isika eto Antananarivo miala am'izao hoe tsy fandriampahalemana fampitehana fahalolotony zao dia ho iaho hoe fidio ny larana numéro fahefatra miaraka amin'ny tojo Ravalomanana sy ireo mpanolontsaina 7:20 ao an-damosina. Eny ary fanamarena farany député Totoso Andriamampandry eo amin'le resaka hoe mpanolontsaina mihitsy 7:20 ny toeranao betsaka ny olona no miteny hoe maninona moa raha tsisy maratsy an'izany mihitsy rofina daholo io toerana 7:20 dia milamina tsara mibe ny tanàna tojo Ravalomanana tiana tenena am'izay le hoe manana lanjany be le mpanolontsaina ny tanàna zay mihitsy mila zany tsika tena hoe mitady ny maronisa ao anatin'izay hoviditsika ny be tanàna fa mila maronisa koa zany anatin'io mpanolontsaina io fa rehefa tsy mahazo ny majorité zany tsika maronisa dia sahirana zany izany kandida tojo Ravalomanana zay ko reo zany ny préliste amindreo reo mpanolontsaina ireo zany dia mino tsika zany fa ho bataitsika mihitsy ny ao fanjaisina ary tena hoe maximum mihitsy zany ny alaitsika ao anatin'izay fa rehefa maro anisa mitovy firan-kevitra tsara azatsika mibe ny tanàna lasatsika mpanolontsaina milazatsika député dia mizotra tsara zareo député efa enina kika zany eo enina be zao ary ny iromara nke 5 ao anatin'izay zany hoe maro anisika zany ao anatin'le solombavam-boaka entina Evredingvohitra ka raha mbola azontsika ho io bentana tany Evredingvohitra io dia mitovy hevitra ny solombavam-bahoaka tim sy ny maire zay ho tim sy ireo mpanolontsaina dia mandeha ho azy ny rehetra zany ao anatiny tsisy tsony ny fingapingana maro isan-karazany mety tsara le tandemina efa tika ninkokananara teo hoe iza solombavam-bahoaka hoe irery sy ny mpiara-miasa amiko na vita andre zavatra maro nefa tsy asana solombavam-bahoaka manao asa sosialy sy ny foto-drafitrasa maika moa zany fa bentana tojo Ravalomanana zay mitovy atoko amin'ny tena namana ary hita fa mahavita azony eo tena hoe za hoe oka fotsiny raha Antananarivo ka zay ny ataoko hoe arotsainy vato ho anazy aza miteny mihitsy efa lany izy tsika rana ho any ratsy aleo tsika zotsika no mifidy ary adidy zany tsy andraikitra no mifidy ao anatin'izay dia manetana tsika rehetra zany ao anatin'izay rehetra zay zany rehetra zany dia tsara ihany ny manamafy amintsika zany fa izany tojo Ravalomanana zany raha misy zavatra ataony raha misy zavatra hoe tiany anasarana Antananarivo dia olona miaino zany miaino zany ary tena miaino izy miaino vahoaka izy na vahoaka izy na izy dia tena hoe miaino izy dia zay izy vao hoe manapa-kevitra hoe zao nataoko ao anatin'izy za zany tena mahita hoe raha zao fiarahana amin'izao tena hoe za hoe ho lasa lafo
tia Tananarivo tia. Raha iza Tananarivo any fa ny firenentsika mihitsy no lasa lavitra rehefa tonga azamy toerana zany hoe hitotro raha valomanana fa olona mijery lavitra zany a olona hitanao zany hoe manana ny vina tena tsara ampandrosoana ny tanàna olona mahay mitantana zany a ary averikety any fa manana ny fahaizana amampalalana zany mena tany Harvard zany université za mpampianatra université fa zany Harvard zany tena hoe université malaza indra eran-tany voalohany eran-tany tany no mivoaka zany lehilahy zany ary manana ny fahendreny sy manana zany hoe fanetretena izany lehilahy zany ka hoy izy hoe efa io ny vitany e aleo zany tsika mba mahay tena hoe manatsara zany hoe tena hoe misambotra n'izany vitana zany amitsika mpifidy vitana ho any Antananarivo ho any antsika mpifidy ny baolina zany sisa aza miraikiraiky tsony aza hoe aloloha fa zeo e fa tena hoe arotsiny sy safiditsika ary tokony vote sanction ataotsika zay mihitsy ho an'izao fitondrana zao zany fa hoe mila olona vaovao tsika mila olona tanora tsika mila olona manana vina vaovao zany tsika ao anatin'izay ary jereo averika ty zany amanako ny teniko dia reo candidat enina reo dia avy amin'ny fitondrana daholo reo enina izy enina fito ny candidat reo mbola averiko zany manana prova am'izany tsika raha ilaina dia avoaka tsika zany fa raha ihany ny candidat ny fanoerana raha ihany ny candidat ny fanovana raha ihany ny candidat ny fanantenana dia tsy zany fa candidat ny team dia tojo raha valomanana miaraka amin'ireo mpanolotsaina zay miaraka eny ary isoratsika ny solombavambahoaka totsoa andreo mampandry zany zay nitondra zay fanazavana izay fanentanana ihany ko ambava omana ampo mieritreritra tena zava-dehibe zay ary ilaina hatrany ny fanentanana ho antsika mianakavy satria fidindafo ny fotoana tompoko manoloana ny fifidianana taka zao misaotra anao député eny tompoko misaotra anao rina ary dia maniry soa ny vahoaka malagasy rehetra maniry soa am'ireo candidat rehetra na mpanolotsaina team zany eraky ny Madagasikara rehetra na reo candidat tolotsy ny firaisankina zany reny ny candidat tsika nipotra avy amin'ny vahoaka reny nipotra avy amintsika rehetra reny ary isaky ny faritra zay nisatsika zany dia maro reo candidat avy aty amin'ny fanoerana candidat avy aty amin'ny team sy candidat avy amin'ny firaisankina koa dia mino sy manantena fa dia hifidy an'ireny tsika ary mea zany fatokisana ho anazy reny tsika ary ho anatin'ireny voatra hita manokana dia manitana eto ho an'izay nifidy anay candidat team rehetra ty teto Antananarivo reny ohatra zany mba mbola hifidy any amin'ity ametraka n'izany vatonay rehetra zany ho any Andriamatoa Tojo Ravalomanana sy ny mpanolotsaina ary ho an'izao mbola misy salasala dia miantso anareo manaraka ny maronisa mba hifidy ihany koa any Tojo Ravalomanana efa be nareo no nisaina rehefa be nareo no niova hoe natany amin'ny antoko afo zany isorana manokana reny olo reny dia androndrosantsika anambatra ny hery am'ty aseho atsika zany fa ny Antananarivo dia amin'ny vahoaka malagasy rehetra ary itsika zany no hitondra ny fanovana ho any ho Antananarivo ho any Madagasikara fa ny safiditsika iny dia efa fanovana ho anao sy ny taranakao anasoa ny fiainanao misaotra tompoko eny ary dia mafisana ny fisaorana ny député Totsoa Andriamampandry tamin'izay fandraisany anjahara sy fanentanana ho antsika menakabe zava-dehibe ny fanentanana tompoko izy mo mbola betsaka ny fotoana zay ate indrindrandrindra ao anatin'izao propagandy izao mbola andeha any amin'ny toerana maro samihafa any anentana antsika menakavy androtsaka ny vato larana faefatra numéro 4 Ravalomanana Tojo amin'ity fifidianana ity anaraka aloha zany tsika vetivety fotsiny ilay fanentanana ho amin'ny rampitso dia iveryneto ny tenako amin'ny famaraparanana ny fotoana miara-manonja amin'ity anio ty ry arivarivo lahy ry arivarivo vavy mijoroa ary mitenena fa omba antsika mandrak'arivandriamanitra tonga ty ilay fotoana ifampitantana miaraka amin'ny Ravalomanana Tojo isika hitondra fanovana ho an'ny arivo sabotsy 13 novambra ho avy izao eny an-tany menabe ankorondrano ny fotoanantsika ho avy anotrona antsika ao Joany Madimaty Koga Mitsa tongava maro Ravalomanana Tojo hitondra fanovana Ravalomanana Tojo ny fanantenana
Araky ny fanentanana iny dia tairo daholo zany amin'ny manodidina rehetra fa dia ny Antanimena be ny fotoana raha mipitso Antanimena be Ankorondrano amin'izay fiarahana amin'ny kandida Ravalomanana Tojo izay. Ao isika Menakavy no ifanome hery, ifanentana ary hitondra ihany koa zany ny fanamafisana, ny fifampitokisana sy ny firaisankina satria izay no antoky ny fahombiazana ho any amin'ny fanovana isika ary tsy maintsy miaraka ao anatin'izany rehetra rehetra. Tsy tahaka ny sasany ananany hoe za rery za zao mirehare, tsy mirehare isika fa ny fitambarantsika no azahoana vokatra ary zay foana no ataontsika hoe tsy maintsy voizina amin'izao fotoana izao. Eto ampamaranana ny miara-manonja amin'ity indray mitoraka ity dia amafisina hatrany zany ny fanentanana mihitsy ny amin'ny 20 Desambra io. Ny mpanelingelina sy ny tsy tia fandrosoana amin'izao fotoana izao tompoko dia mampiasa izay azony atao rehetra amin'ny fingapingana. Ny antony dia matahotra izy raha ny eto Antananarivo, matahotra ny kandida Ravalomanana Tojo. Inona moa no tokony atahoran'ny sasany any ambadika any? Matahotra izy satria izao tsy ho zakany ny ahita Antananarivo hiova endrika ao anatin'ny fotoana fohy. Rehefa tsy ho zakany izay dia ho menatr'olona. Izay le hoe menatr'olona izay ane no mahatonga ny any ambadibadika any anao ny fingapingana isan-karazany, saingy izao ilay vahoaka Antananarivo tsy azo amin'izany intsony. Tany amin'ny taona tany aloha tany no mety hoe tratran'izany no vahoaka Antananarivo fa amin'izao 424 zao tsy ho tratran'izany intsony izy. Ary entiny hanamporofona an'izany ny fandanany mandeha mifidy amin'ny 20 Desambra. Averimberina foana izay ataona idritra angilo mihitsy amin'itony Haino Amanjery itony hoe mandana mifidy, mandehana mifidy amin'ny 20 Desambra. Ary rehefa tonga amin'izy aloara ao dia larana faefatra atsofoka. Ao iny zany no arotsaka satria iny no hitondra ny fanovana, tsy hoe fanovana hoe saritsariny, tsy hoe fanovana hoe entina fientanam-po fotsiny, fa fanovana, tena fanovana satria tena leoany ity, tena tsy fahombiazana eto amin'ny firenena sy eto Antananarivo ity ny vahoaka malagasy, ny vahoaka eto Antananarivo satria le Antananarivo ane taratry Madagasikara na tiatsika na tsy tiatsika. Ary zao ny tsara mafisina amintsika Menakavy ny mpanara-baovao rehetra maneran-tany amin'izao fotoana izao dia miandry an'io fifidianana ben'ny tanàna eto Madagasikara io. Ary ireo mpanao gazety namana izay mifandray amin'ny tena ny ivelany any dia milaza mihitsy hoe io no ahitana taratra io fifidianana ben'ny tanàna indrindra eto Antananarivo io no ahitana taratra ny hoavin'ny Madagasikara. Amin'izao Madagasikara tena hoe repitra sy tena hoe manitra izao. Fa rehefa tonga io fifidianana ben'ny tanàna io dia ho tsaraina amin'io amin'izany. Eo zany no ahafahana mandrefo hoe manahoana ny hoaviny izany Madagasikara izany. Ka rehefa lany Ravalomanana Tojo dia tarafin'ny olona amin'iny amin'izay ny hoaviny ity firenentsika ity. Marina zany. Tena zay mihitsy no izy. Rehefa mipetraka amin'ny toerana ben'ny tanàna zany Ravalomanana Tojo eto Antananarivo, renivohitra Madagasikara, dia ho tarafin'izao tontolo izao amin'izay zany misy indisy zany zay hoe izao zany ny fizotran'ny fiainam-pirenena ao Madagasikara ao. Ny dikan'ny fahalanian'ny Ravalomanana Tojo tompoko eto Antananarivo renivohitra dia mazava. Fanolian'ny vahoaka Antananarivo ny tsy fahombiazana. Fanoliana ahiliky ny vahoaka Antananarivo ny tsy fisian'ny demokrasia eto amin'ity firenena ity, eto amin'izany renivohitra Madagasikara izany. Ahiliky Antananarivo ny fitondrana tsy mahomby eto amin'izany renivohitra Madagasikara izany. Amin'ny fomba ahoana? Amin'ny alalan'ny io fifidianana io. Izay no antony amerimberena foana hoe tena hoe kion-dalana io. Kion-dalana io ka ho antsika zany izay hoe mbola manatsaina, manam-panahy ho antsika izay hoe tena mbola hiasan'ny fanahy masina. Eto dia angatahana mihitsy amin'ny fanahy masina, tena hoe tena mitalao mihitsy tsika mba handrotsaka amin'ny fanahy masina ho amin'ny vahoaka malagasy ahafantatra sy ahalala hoe aiza no ametrahana. Fomba fiteny moa le hoe aiza no ametrahana ny tongotra, fa amin'ity tsy tongotra no apetraka fa le tanana no ho baikion'ny fanahy masina hoe ity no alefa makatsy
Antananarivo zany de hoe le numéro 4 no alefa makao am'le le fandrotsahana an'le vato zany. Ka io zany tsy misy fisalasalana mihitsy amin'izay fotoan'izay, tsy misy ny fisalasalana fa tena hoe fanapahan-kevitra, fahavononana, hiala amin'ny tsy fahombiazana, hiala amin'ny ratsy, hiala amin'ny maizina, makany amin'ny fahazavana. Fiain'ny Antananarivo zao reha olona tena maizina, tsy le hoe le maizina amin'ny alina fotsiny tena tenainina, fa le fahamaizinana de fahamaizinana maro lafy, fahamaizinana manara-penitra ny ainana eto, zay andehananao rehetra de fahamaizinana. Mandeha miditra ianao amin'izany amin'ny zay sapan-draharaha isan-karazany mbanao zavatra eto Antananarivo, tsy mahavita zavatra ao anao raha tsy hoe mametra kely. Iny moa zany efa lasa fiteny mahazatra mihitsy, mametra kely, inona ny dikan'izany, fantatsika ny dikan'izany. Mandeha ianao eto Antananarivo, ohatran'le Antananarivo lasa tompony mangatakatiny amin'le tanàna, fa ataony vahiny ny manjaka. Nefa le vahoakana Antananarivo amatapitrisany eto dia miaina ao anaty loto, miaina ao anaty korotana. Le maronisy io miaina ao anaty korotana, miaina ao anatin'ny atao hoe tena fahoriana, azo fijaliana. Azo fijaliana tena hoe mavesatra, tena mavesatra ny lanjain'ny vahoaka malagasy ho an'ny eto Antananarivo ihany koa, miaina an'izany. De itsika very olona de mbola hiaina amin'izany foana. Ireo taranaka de anahoana zany manoloana n'izany toezavatra zany, tsy maintsy raisina ny andraikitra ary amin'ity, ary io 21 Desambra io tena tsy ho ela, efa memanakaiky, tena tsy maintsy ho alaina ny fitantanana ny tanàna aloha. Tsy maintsy ho alainy ny tiako Madagasikara, tsy maintsy ho alainy ny mpanohatra, ny firaisan-kina, izany hoe fitantanana ny tanàna Antananarivo renivohitra zany, satria tsy mety intsony zao. Tena leo ny olona, tena hoe makaleo, tsy mampite hiaina saingy tsy afa manoatra moa zany raha amin'izao fotoana, fa ho afa manoatra kosa rehefa ao anatin'ilay fanatanterahana ny fahefan'ny tsirairay amin'ny alalan'io fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolontsainan'ny tanàna io. Ka de zao zany le izy, amboaridian'izao ny fandaram-potoana, satria izay ihany koa moa zany no tena hoe antom-pisiny ny fandarana miara-manonja tahaka an'itony. Eo ny resaka hoe analizy sy ny analizy zany, analizy resaka, efa betsaka ny resaka natao, fa tonga ity de tena akanitsinitsy tonga ny 21 Desambra, ny 10 Desambra no de efa mandamina hoe ny fandaram-potoana ao amin'ny isa-tokantrano, hoe zao zany natao, zao zany natao, zao no atao, de mifoaza maraina, tonga de mandehana vita. Ny kisarisary hita zany amin'io 21 Desambra io manerana amin'ny Madagasikara, indrindra ny eto Antananarivo, de ohatran'ireny milahatra taxi be amin'ny 5,000 reny, eo amin'le heure de pointe, le filarana be, ohatr'izany ny sary tokony ho hita eny amin'ny birao fandatsaham-bato. Inona ny dikan'iny? Ny dikan'iny de hoe io ary le malagasy fa tena vonona iova, tena hoe andray ny andraikany. Tena marana antsika azy dia mba miresaka kely tsika momba na toeram-piasana isan-tsokajany. Eto de mba hiangaviana mihitsy, satria betsaka nareo no miteny hoe mba hampitao miara-manonjao, mba hiangaviana mihitsy ny toeram-piasana isan'isany. Na zone France io, na toeram-piasana izy io, na toeram-piasana inona io, okitsika tompoko, na ny mpampiasa sy ny mpiasa zany, mba hifandamina amin'io 21 Desambra io, mba tsy handrenesana feo intsony tahaka ny tamin'ny fifidianana sy vamoaka teo hoe misy toeram-piasana tsy mamela mpiasa ao aminy andeha mifidy fa hoe tsika manentsika an'izao, tsika manentsika quota an'izao sy ny sisa, tsy misy manda an'ilay hoe asa. Zava-dehibe zany asa zany. Fa io andro anankiray io kosa azo atao no mifandamina satria hiankina ny fiainam-bahoaka. Na orinasa eto Madagasikara io, na orinasa vahiny io dia aoka mba hifandamina amin'ny toeram-piasana isan'isany. Eto amin'ny tanin'ny Repoblikan'i Madagasikara ny misy reny orinasa reny, na orinasa ny vahiny io, na orinasa ny teratany malagasy io, de mba ilainy zay fifandamina an'izay, fa tsy hoe miditra maraina be le mpiasa, efa mikatona birao fandatsaham-bato, efa manisa vato le ary, zay vao afaka any amin'ireny toeram-piasany reny leo mpiasa zay tokony anefa ny adidiny. Zay zany mba hoe fampitana sy karazana fandamina azo atao tsara
mandama tsisy n'izany zavatra tsy azo alaminy zany, ka dia nampitainy izy zay a de mba samy mandamindamy madolo. Io tsy resaka any amin'ny orinasa ihany koa fa any amin'ny isa-tokantrano de mba alamina tsara zay, mba ahafahan'le olom-pirenena manefa ny adidiny mba tsy anenenana, satria kiondalany tia ny tantara dia mitohy hatrany hatrany. Ka rehefa samy andalo eto amin'izao tontolo izao ihany, satria tsy maintsy ho faty daholo tsika menakavy, aleo mba mametraka tantara tsara ho an'ny taranaka sy ho an'ny firenentsika, toy izay hoe tantara ratsy no avela zany. Zay no namarana miara-monja tamin'ity fotoana ity. Isaorana ianao zany naharitra tamin'ny farany, isaorantsika ny député Totsoa Andriamampandry, nitondra ny fanentanana sy ny fanazavana teo aza donoina ny rahampitso eny tamin'ny Menabe amin'ny fiarahantsika menakavy amin'ny kandida Ravalomanana-Totso numéro 4 kandida ben'ny tanàna eto Antananarivo renivohitra. Samy tahin'Andriamanitra veloma tompoko.